Ny sabotsy lasa teo kosa dia nikarakara lohabary an-dasy ny teo anivon'ny fikambanana Kolokoiko ny momba indrindra ny raharaham-pirenena moa no niara-nidinika tao anatin'izany. Vola Ravavy Tsira Kotarson. Ny ahatongavan'ny olom-pirenena ho tompon'andraikitra ny tanjona ho an'ny fikambanana Kolokoiko. Anton'izay nikarakaran'izy ireo lohabary an-dasy tamin'ny mponina avy amin'ny fokotany 2017 eto andrenivohitra ny sabotsy lasa teo tetsy amin'ny espace Mangote Andrefanambojanahary. Ny aino ary nandray ny hevitry ny olom-pirenena avy amin'ny fokotany manoloana ny raharaham-pirenena sy momba fampandrosoana ny nataon'ny fikambanana Kolokoiko teto. Anisan'ny songadana tamin'ny nambaram-pandray anjara ny tsy fisiana asa indrindra ho an'ny tanora ary ny hirifiry ateraky ny krizy lava reny. Anisan'ny sorita ny tsiren'mpianakaviana itsimy. Sain'ny tanànana ihany efa tena tsisy tsony ny lalana tsisy ny rano fijaliana be tena mijaly zany ny vahoaka malagasy fa tsy hoe zay rery fa migasy zany tena mijaly tena mangataka zany zay misy président vaovao fifidianana vaovao zay tena ilainay. Nambarany teo anivo fikambanana Kolokoiko fa fotoana ny fandraisana andraikitra izao akatoko ny fifidianana izao. Amin'ny association anay dia zay dia miara-miaina ary manao lasa sosialy eny fokotany maro samihafa eny. Noho izany indrindra fotoana zany izao fahitanay fandraisana andraikitra satria ny olombelona rehetra dia samy tokony handray andraikitra ho amin'izay fampandrosoana izay. Ka andesana anjara bariky ho raisinay ihany koa ho fakany any hevitry ny olona mba hahafahanay mandateraka na amin'ny realizeny amin'ny fomba rehetra azo anatanterahana azy tokoa. Tsy nandeha irery ny fikambanana Kolokoiko tamin'ity lohabary an-dasy ity fa niaraka tamin'ny fikambanana malagasy miara-miainga izy ireo tao anatin'ny lohabary an-dasy.